Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Valmiraba tsika ry afako tratrity talata fa 1 ny volana janoary ity. Ny mofinaina valahatra ao antsika dia ny boky salamo fa 400, salamo fa 400 andiny voalohany ka hatramin'ny ny fa 5 aminaran'i Jesoa. Saoran'i Jehovah ary fanahiko. Jehovah Andriamanitra lehibe indrindra ianao, fa mirapiratana sy voninahitra no fitafinao. Tafiny mazava tahaka ny lamba izy ary mamelatra ny lanitra tahaka n'ilay. Ary mametraka ny rairaindrian'ny tranony amin'ny rano, sady manao rahona matevina ho kalesiny ka mandeha amin'ny elatry ny rivotra. Ary manao ny rivotra ho irany sy ny lehilahy ho mpanompony, nanorina ny tany tambonin'ny fanorenana izy mba tsy hetsehany mandrakizay tory. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Revako ny salamo fa 400 sy ny salamo fa 500 fa 400 dia mifameno mifampitohy. Salamo maneho ny mampahary an'Andriamanitra. Ny salamo fa 400 dia miresaka ny naharian'Andriamanitra izao rehetra izao, ny tany sy izay rehetra eo amin'ny lanitra sy ny habakabaka. Izany hoe ny fahariana nataon'Andriamanitra teto amin'ity izao tontolo izao ity no resahana mibahana ny salamo fa 400. Salamo fa 500 fa 500 kosa dia miresaka amin'ny tantarany ny patriarika, ny olombelona, ireo ry Abrahama sy ny namany. Izay ny tantaraina amin'ny salamo fa 500 fa 500. Nisy mpanoratra anankiray antsoina hoe Hervé Tremblay. Hervé Tremblay dia nanazava ity salamo fa 400 ity, mpampianatra amin'ny oniversité an'i Laval izy. Nanazava momba ny betsaka ny boky nosoratany, miresaka zavatra tsy le fanontaniana ataontsika hoe fanontaniana kidaladala, zay angamba ilazantsika azy. Ao amin'ny baiboly ireny dia nanoratany Hervé Tremblay boky manokana mihitsy. Anankiray amin'izay ametrahany ity mpanoratra ity mpampianatra historien izy sady havanana misoratra, manana diplôma momba ny grammaire, agrégé ana grammaire izy. Dia nandalina be dia be momba ny teny izy, misoratra ny teny, littérature. Dia nanazava izy niaviny ity salamo fa 400 ity. Ny hoe io salamo fa 400 inge any amin'ny taona 700 any ho any amin'ny taona 570 sy 700 any ho any no nisy salamo mitovitovy amin'io. Nisy salamo mitovitovy amin'io alohan'i Kristy zany salamo zay soratra zay nataony Amenofis 4 na iakena tao fantatsika io an'izay mahalala ny tantaran'ny Egypte hatranainy. Dia izy manao hoe tany ny andohany io izy. Ina io ny andohany io satria karazana tononkira nataony Amenofis 4, Amenofis faefatra zany izy io, raha ny jereva zany hitany anatin'ny hiéroglyphe mazava ho azy. Dia tanozy ny andohany io salamo io, zay mitovitovy amin'io. Fa rehefa teoriana ozy dia nataony nirain'ny zanak'Israely io toy ny ivo tamin'ny hirany nanomezana voninahitra n'Andriamanitra. Hevitry Hervé ihany zany, Tremblay zay tsy misy lafin-javatra nge mitovitovy fantatsika tsara raha ohatra ka eo amin'ny tantara, fa misy ny antsoina hoe Code d'Hammurabi. Raha ny Code d'Hammurabi no resahanao dia misy itoviny amin'ny didy 10 ohatra, fa tsy midika mihitsy hoe nalaina avy amin'ny Code d'Hammurabi ohatra ny didy 10 na tahaka izany, tsy voatery mihitsy. Mety misy itoviny fa tsy midika mihitsy hoe nisy contact hoe na nisy fifanakalozana akory izy ireo. Noho izany dia tsy azo lazaina hoe ho nakatahaka tamin'ireo mihitsy ny fivavahana judéo-chrétienne, tsy voatery ho nakatahaka tamin'ireny fivavahana ataontsika hoe sampy isan-karazany ireny.
zay na marina misy mitovitovy ara tsy de tena voatery hoe ho nakatahaka am'ireny. Averatsika zany ady hevitra zay mety ho ilainy reo mpianatra sy ny tahaka zany any fa nde resakytsika amy lafin-javatra hoe inona ny mampandroso kokoa amin'ny ara-panahy. Eto dia ity salamo fa 4 teo itsika teo dia tena miresaka mihitsy ny momba an'Andriamanitra. Andriamanitra bahary, maneho ny fahalebiazan'Andriamanitra, maneho ny maizy azy an'Andriamanitra. Azereo tsara fa ny andiny voalohany am'ilay salamo fa 4 de manao hoe misaoran'i Jehova ry fanahiko. Ary ny tapany farany amin'ny andininy fa 5:30 de manao hoe misaora ny Jehova fanahiko. Zany hoe ilay salamo dia manomboka any amin'ny fisaorana an'Andriamanitra ary mifarana amin'ny fisaorana an'Andriamanitra. Ny andininy voalohany de mitodika amin'Andriamanitra lay mpanao salamo. Mitodika amin'Andriamanitra zany eto lay mpanao salamo. Ary rehefa mitodika amin'Andriamanitra izy dia manondro an'Andriamanitra ho Andriamanitra lehibe, tompony hery sy ny fahefana. Ary manomboka amin'ny andininy faharoa kosa izy dia mitodika amin'ny olombelona hoe lehibe izy, lehibe io Andriamanitra io. Ny andininy voalohany zany de mibanjina an'Andriamanitra izy. Ary manomboka amin'ny andininy faharoa kosa dia toy ny miresaka mijoro vavolombelona ny fahalebiazan'Andriamanitra izy. Zany hoe raha tsorona tsotra fotsiny zao de zao tsy misy mihitsy olona afaka miresaka ny fahalebiazan'Andriamanitra raha tsy efa nitodika tamin'Andriamanitra. Tsy misy mihitsy olona afaka ovavolombelona ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy misy olona ovavolombelon'Andriamanitra raha tsy efa nitodika tamin'Andriamanitra, raha tsy efa nifandray tamin'Andriamanitra. Satria ilay andininy voalohany dia mitodika amin'Andriamanitra, nibanjina an'Andriamanitra, niresaka tamin'Andriamanitra ilay mpanao salamo. Ary efa avy niresaka tamin'Andriamanitra izy, miteny misaoran'i Jehova ry fanahiko, famirapiratana sy voninahitra ny fitafinao, de ao aorianan'izay izy de miteny am'izay manao hoe mitafy ny lamba, mitafy ny mazava tahaka ny lamba izy. Zany hoe mazava tsara fa izay rehetra afaka mijoro vavolombelona, izay tao amin'Andriamanitra hijoro vavolombelona ny amin'ny mapahary azy, ny amin'ny fiainana azy de zao tsy maintsy efa ho nanovo zany tao am' Jesosy, tao amin'Andriamanitra. Ataonao ahoana ny filazan'ny fahatsaran'Andriamanitra raha tsy efa nandray an'izany ianao? Ataonao ahoana no hiraky ny fitiavan'Andriamanitra raha tsy efa nitodika tamin'ilay Andriamanitra fitiavana ianao? Zany hoe izay zavatra notovozonao no azonao zaraina, izay zavatra niraisinao no azonao zaraina. Zay amin'ny andininy voalohany. Fa raha ohatra ka mijanona isika amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 izay zara-mofinaina ho antsika dia ho tsika hoe miresaka ny fahariana izy io, miresaka ny faharian'Andriamanitra izao tontolo izao sy zay rehetra eo aminy. Ny andininy voalohany de efa mazava tsara fa Andriamanitra eo dia amin'ny andininy faharoa dia ahitantsika ny andro voalohany eo amin'ny fahariana, ahitantsika ny andro voalohany eo amin'ny fahariana. Ny andininy faharoa zany mitafy ny lamba tahaka ny mazava izy, mamelatra ny lanitra tahaka ny lay. Zany hoe ny andro voalohany ny tantarain'ny andininy faharoa am'ty salamo fa 4 ty ny nanaovan'Andriamanitra, naharian'Andriamanitra mazava. Dia ny andininy faharoa sy fahatelo kosa dia miresaka ny andro faharoa izy, ny nampisaran'Andriamanitra ny rano, ny lanitra sy ny rano, dia hitantsika nanangonan'Andriamanitra ny rano, hitantsika amin'ny andininy faharoa sy fahatelo io, dia mametraka ny renirany ambony rano izy sady manao ny rahona matevina ho kalesiny ka mandeha amin'ny elatry ny rivotra. Ny andininy faharoa sy fahatelo zany de ny andro faharoa. Ny andininy ny andro fahatelo kosa de hitantsika ny anaovana ny tany, ny nanamboarana ny tany, ny nanaovana ny fanorenana ny tany. Ny andininy fahadimy io mitoetra ny andininy fa 9:10 hatramin'ny 9:10 dia ahitantsika ny hoe nanao ny vorana ho fotoana izy ary masoandro mahalala ny fileteny. Zany hoe hitantsika am'ty andininy ty tapany kely andininy voalohany sy faharoa ty zany am'ty tapany andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ty ny andro voalohany, ny andro faharoa ary ny andro fahatelo tamin'ny nanaovan'Andriamanitra, naharian'Andriamanitra ny tany sy zao rehetra izao eo aminy. Ohatra ka miverina kely any am bokin'ny Genesisy tsika dia Genesisy toko voalohany
dia mazava be ny teny Genesis toko voalohany andininy voalohany manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Izay asehony ity Salamo 4:7 tapany voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ity. Zavatra telo no asehony zany andininy voalohany amin'ny bokin'ny Genesis zany ary amafisiny ity Salamo 4:7 ity raha miresaka ny fiandrianan'Andriamanitra isika. Voalohany de izao nisy ny fiandohana. Mazava ho azy nisy ny fiandohana. Tsy hoe tsisy ny fiandohana fa nisy ny fiandohana zao rehetra zao. Fa ny faharoa de izao nisy Andriamanitra nahary izao rehetra zao. Ary ny fahatelo de nisy ny fahariana. Nisy zany lay asa pahariana, nisy zany lay ataontsika hoe lay action, nisy lay asa nataon'Andriamanitra nampisy zao rehetra zao. Ohatrany hoe tsotra ny famaly an'izany fanontaniana zany hoe ahoana koa ary zany mazava be nke zany hoe nisy ny fiandohana, nisy ny fiandohana, misy Andriamanitra ary nisy lay asa-pahariana. Raha ohatra ka jerena de ohatrany hoe mora kely fa rehefa miresaka amin'ireo ataontsika hoe mpanohitra na ataontsika hoe reo zay tsy manaiky ny fivavahana kristianina dia mafy be ny fanohirany an'izany zavatra resahantsika izany. Amin'izy ireo dia mazava ho azy hoe tsy 16 milliards d'années tanoany zay any amin'ny 910 milliards any hoe 9 sy ray alina tapitrisa taona tanoany zany no nisininy atao hoe Big Bang na 510 milliards tanoany no nisininy Big Bang dia am'izay fotoan'izay ny finono izy ireo dia nisy le tsoina hoe auto-existence zany hoe nisy ho azy ny tany, nisy ho azy ny tany, nisy ho azy ny zavaboary dia niainga tamina fisiny efa teo ihany. Nisy ndre manao hoe io nge ny zavaboary ihany no nampisy ho azy ny tenany. Zany rehetra dia resahan'ireo olona zay manohatra ny fisin'Andriamanitra. Fisiny lay Andriamanitra tokana nahary zao rehetra zao dia mazava tsara ny andininy izay ambarany ity Salamo 4:7 ity hoe nisy ny fiandohana, nisy Andriamanitra nahary ary nisy asan'Andriamanitra. Zany hoe tsy nisy ho azy zany io. Ny siansa izay ianarana sy ampianarana ny ankizy anaty programa am-pampianarana any moa mazava ho azy dia amin'ny programa am-pampianarana de mampianatra an'ilay hoe ex nihil fit, zany hoe raha tenenina dia rien ne vient de rien amin'ny teny frantsay. Teny latiny moa ny ex nihil fit, zany hoe tsy misy zany amin'ny siansa zany tsy misy zavatra tsy misy ka miteraka misy, tsy misy de tsy miteraka zavatra misy, fa rehefa tsy misy de tsy misy zany ny aterany, fa tsy misy hoe zavatra tsy misy ka hiteraka zavatra misy. Dia nanmarimarina kokoa ny néant de tsy afaka hiteraka zavatra misy mihitsy, fa matoa misy io de matoa misy zany ny fisiany zavatra anankiray de nisy zavatra niteraka azy. Ary dia eo no mahatonga ny siansa izay tsy tena afaka manazava mihitsy ny hoe nahoana moa ary no misy ny izao rehetra zao. Siansa zany de manao hoe raha tsy misy raha ohatra ka tsy misy Andriamanitra dia sarotra be ny teny hoe amin'ny siansa zany teny matoa misy zao rehetra zao de nisy pahary izy. Amin'ny siansa de zao matoa misy zao raha izao zavatra misy zao de zao zany amin'ny siansa hoe nisy pahary, kanefa lay niteraka an'ilay pahary tsy eken'ny siansa hoe Andriamanitra. Dia zay mahatonga ny hoe ireo filôzôfy, ireo siantifika maro isan-karazany tsy manana fanazavana mihitsy hoentina manazava ny avaiza marina ara ny tany, avaiza nahatonga ny isy ny univers, tsy manana fanazavana na de miezaka manazava tahaka n'inona ny Baiboly ihany no afaka manazava zany hoe amin'ny alalan'ny finoana
ny baiboly manana fanazavana mazava manao hoe ex nihilo, zany hoe Andriamanitra no nahary ny zavatra rehetra niainga tamin'ny tsy misy. Andriamanitra no niainga nampisy ny zavatra rehetra. Ary rehefa arahany zay lojika zay nefa izay fanazavana zay de mazava daholo ny zavatra rehetra, mipetraka tsara ny zavatra rehetra. Tiavako eto de toika amin'ny tontolo iainantsika ara-pahalalana moa ankehitriny de mihamana lavitra n'Andriamanitra tsikelikely ny olombelona. Noho zany dia isika kristianina dia men'Andriamanitra fahazavan-tsaina, tsy mihinatra mihitsy hijoro ny vavolombelona ny finoantsika. Itsika de men'Andriamanitra fahazavan-tsaina afaka hanazava ny antony inoantsika. Iteny tahaka amin'ny Paoly hoe fantatro dra inoko, fantatro dra inoko, fantatro zay zavatra resahako, fantatro zay zavatra nampianarina fa ary maharesy lahatra ny zavatra nampianarina satria inoko ary iainako. Dia ny kristianina tsy tokony ho kristianina ataontsika hoe manao valo boribory fotsiny hoe ka tsy rehefa tsino anao de tsy mino. Tsy de zay loatra, manjary lasa miteraka antsana mampisaraka atsika amin'ny hafa zany. Fa mila hain'ny kristianina ny mandresy lahatra amin'ny finoany fantatro zay inoko, fantatro ny zavatra lazaiko, fantatro ny nampianatra an'izany araka ny tenin'ny Paoly. Io baiboly io dia fiainana nanazava fa ny Andriamanitra zay inoantsika ao am' Jesosy Kristy Tompo dia nahary zao rehetra zao, nampisy zao rehetra zao ary mitondro zao rehetra zao amin'ny fahendrena. Ny mofinaina zay voalaza eto am-piaratanantsika ary de manazava ny fahalebiazan'Andriamanitra. Raha toa ka mijery lafin-javatra vitsivitsy sika momba n'ilay Andriamanitra izay ambarany Salamo 4:7 de ny voalohany ka hatramin'ny 5, io Andriamanitra izay nahazo zao rehetra zao io de Andriamanitra zay mitafy voninahitra, Andriamanitra mitafy mazava. Io Andriamanitra io de zao ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra de fiainana ahatsapana fahatsarana, fiainana ahatsapana fahatsarana sy fahazava-piainana. Zany hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao de zao Andriamanitra mampandositra ny aizina, ny atsika, ny korotana. Zany tsy manana anjara amin'Andriamanitra ny fangatsiahana amin'ny finoana, ny fangatsiahana amin'ny fitiavana, ny fangatsiahana amin'ny asa. Zany tsy mana-toerana amin'Andriamanitra. Fa ny Andriamanitra zay inoantsika ao am' Jesosy de Andriamanitra zay fahazavana, voninahitra, Andriamanitra izay mampisy aina, misy fahavelomana, Andriamanitra zay mitondra ny olona, mitondra fahazava-piainana sy fahazavan-tsaina eo amin'ny fiainan'izao tontolo zao. Rehefa tsy eo Andriamanitra de korontana tabataba tsisy endrika. Hoy ny filazan'ny Salamo ato manao hoe Andriamanitra mitafy ny mazava izy. Ry havako, rehefa mibanjina an'Andriamanitra isika, rehefa mitodika isika ka maneho hoe Andriamanitra misaorana anao, misaorana Jehovah ary fanahiko, rehefa mitodika amin'izany Andriamanitra antsika de zao mahatsiaro lay tena fiainana ao amin'Andriamanitra, lay tena fahazavan-tsaina, lay tena fahazava-piainana ao amin'Andriamanitra. Tsy niditra n'izao tontolo zao, ny tsy finoany zao tontolo zao, na miezaka ireo filôzofia isan-karazany eto ambonin'ny tany, miezakazaka mafy mihitsy, manoratra boky, manoratra artikla, publication, mameno eto ambonin'ny tany, mameno biblioteka, mameno librairie isan-karazany, ny manozogozona ny finoantsika tsy ino an'Andriamanitra fa izao fantatritsika zay inoantsika. Fantatritsika fa izao rehetra zao misy satria misy Andriamanitra, ary ny Andriamanitra inoantsika de nisy talohany zao rehetra zao. Tsy hoe izao rehetra zao no Andriamanitritsika tahaka zay mety inony ny sasany azy, fa ny Andriamanitritsika de efa nisy talohany zao rehetra zao, de efa nisy izy ny nampisy izao rehetra zao. Mazava zany. Fa ny faharoa zay apetraka ity andininy Zoatra Masina zay eto am-piaratanantsika ity, tsy hoe io Andriamanitra io ihany Andriamanitra mitafy voninahitra, mitafy famirapiratana, mitafy ny mazava tahaka ny lamba, fa io Andriamanitra io koa de zao
Andriamanitra miazona izao rehetra zao. Andriamanitra miazona izao rehetra zao, manasokajikajy izao rehetra zao araka ny fahendreny. Le havako indraindray tsika olombelona am'izao androna tsika izao manana ny lotsika atsika. Ndraindray tsara itsika Andriamanitra ho tsy mahefa, ndraindray tsara itsika Andriamanitra ho kely noho ny fisainantsika mihitsy aza ndraindray. Ndraindray ara manome tsinana Andriamanitra isika ny amin'ny fitondran'Andriamanitra. Fa eto dia aseho ny salama fa io Andriamanitra inotsika io dia Andriamanitra mahafantatra ny zavatra ataony, Andriamanitra endry, Andriamanitra manana ny fahendreny, ny lôjikan'izay lôjika-piainana. Hoy izy manao hoe nanorona ny tany tambon'ny fanorena izy mba tsy etsehany mandrak'izay dory, mba tsy hotsona. Zany hoe Andriamanitra raha nahary ny lanitra sy ny tany de izao hitantsika izao de izao nisy fanorenana. Andriamanitra napisy zao rehetra zao ary nataon'Andriamanitra tamin'ny fahendreny. Inona terak'izany ry havako? Tsy fanahina tsotrony zao. Rehefa mibanjina an'io Andriamanitra ao amin'i Jesoa eo ianao de tsy tokony hianam-panahina, satria hitanao eo amin'ny asa tanan'Andriamanitra ny fahalehibiazan'Andriamanitra sy ny fahendren'Andriamanitra, ka mahatonga anao miteny manao tahaka ny salamana hoe saoran'i Jehova ary fanahiko. Havako andro faharoa amin'ny herinandro ty isika. Andro faharoa zay itaoma ny salamo tsika hatsiaro ny faharian'Andriamanitra. Nahoana moa no tena ny salamo ary ny mpanao salamo no mampatsiaro atsika ny tena neny hoe Andriamanitra ny mpahary. Ny antony de zao, ndraindray rehefa ao anatin'ny fizaham-toetra isika, ndraindray rehefa ao anatin'ny fifaliana isika, ndraindray rehefa ao anatin'ny fahombiazana isika, ndraindray rehefa mety ao anatin'ny zavatra maro samihafa mety ho fitahiana koa ataon'Andriamanitra de zao, ndraindray adinitsika fa Andriamanitra ny aviany zavatra rehetra. Ndraindray everitsika fa tonga ho azy eo amintsika zany rehetra zany. Ndraindray everitsika fa tsisy hevy, ndraindray ny rivotra mitsoka sy ny masoandro miposaka, de ndraindray everitsika fa tonga ho azy, ndraindray everitsika tsisy heviny amintsika akory na de mifibadibadiky ny andro ary. De ny tena neny mandrakariva foazin'ny salamo isika, tairin'ny salamo isika, tsy andeha rotina, tsy andeha amin'ny fiainana isan'andro hoe raha pitsanao zao de maraina ny andro, zao de miletika indray ny masoandro, zao de mitsoka indray ny rivotra. De everitsika ho zavatra mandeha ho azy zany rehetra zany. Fa ny mpanao salamo de manaitra atsika mana hoe tsy mandeha ho azy zany, fa misy fahendren'Andriamanitra. Mpanao salamo zany de manaitra atsika tsy ho variana fa hisaotra an'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ahatsiaro hoe izao rehetra zao de misy satria misy Andriamanitra. Io ranomasina io manonja, tsy hoe manonja ho azy io, fa manonja io satria Andriamanitra mihazona azy. Fa tsy voatery hanonja foana akory izy io, fa matoy io manonja, matoy ny rivotra mitsoka, matoy ny masoandro miposaka, de misy fahendren'Andriamanitra. Ndraindray tsika rehefa koa malala rehefa mijery ny fiainantsika mantsy, de ndraindray everitsika hoe mandeha ho azy. Ohatra hoe ianao zao mahita ny fahatsaran'ny andro, mahita ny fahatsaran'ny zavaboarin'Andriamanitra, de everinao hoe mandeha ho azy zany. Fa tsy mandeha ho azy zany, satria misy olona tsy mahita an'izany fa jamba. Zay tsy mampandeha ho azy. Ianao zao afaka men'Andriamanitra feo tsara, afaka mihira, afaka mikikika mideran'Andriamanitra, de mieritreritra hoe tena mandeha ho azy ange zany, fa tsy mandeha ho azy zany, satria misy olona moana tsy afaka miteny. Na hoe ansa, ianao zao afaka misakafo zay tianao hoanina, ohatra misakafo tsara ianao, de hoy ianao hoe mandeha zany ke mandeha ho azy ohatra ka normal anke raha afaka mihinam-bary ahy. Ahoana no normal afaka mihinam-bary ianao? Satria fa misy olona tsy mihinam-bary, noho zany tsy hoe normal raha afaka mihinam-bary ianao. Tsy zay mihitsy. Zay ny tiany mpanao salamo ho tsapanao hoe tandremo tsara ny manadino fa izao ny zavatra rehetra eo aminao misy de avy amin'Andriamanitra zany. Ndraindray tsika manadino ka zange matoa afaka mandeha ty tongotro ty de lôjika raha afaka mandeha. Iny satria misy tongotro ianao de lôjika raha afaka mandeha, fa misy olona tsy afaka mandeha satria tsisy tongotro izy, no zany tsy lôjika, tsy hoe tsy maintsy nanananao i tongotro io, tsy maintsy mandeha ianao, tsy afaka manao zany mihitsy. Fa izao misy fitahian'Andriamanitra, zay ny mahatonga ny salamo, manomboka mpanao salamo hoe misaoran'i Jehova ary fanahiko.
Ry havako malala tsy anadonotsika n'Andriamanitra ho nanao ny zavatra rehetra tsara eo amin'ny fiainantsika midika ty Salamo 4:7. Nitanisany io zany Andriamanitra. Nitanisany io hampatsiaro antsika hoe izy nge naharo ny zavatra rehetra eo aminao, izy miazona azy ary mbola vonona hiazona izany izy raha miaraka aminy ianao, raha manaiky atora, raha manaiky antora ka hibanjana azy ianao, mibanjana ny fahalebiazana de mbola hampahitany izany voninahiny zany, mbola hampahitany zany fahatsarany zany. No zany de zao aza misaraka amin'ny fisaorana sy ny fibanjinan'Andriamanitra. Zay ny Salamo 4:7. Engany avako malala tsy ho adininao ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, tsy ho adininao ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra fa tsy hanao fiainana mandeha ho azy tahaka an'izay mety ho fijeriny zao tontolo zao ka mamorona karazam-pampianarana maro isan-karazany hanadonoana ny fisian'Andriamanitra ao am' Jesosy. Mivavaka isika. Tompo ao misaotra anao zahay fa Andriamanitra be indra fo ianao. Ianao no nahazo zao rehetra zao. Ianao no nampisy zao rehetra zao ary ianao no miazona azy. Misaotra Tompo fa tairinao zahay, foazonao zahay. Tsy anadiny fa izao rehetra zao dia anao. Izao rehetra zao dia anananao fahefana. Izao rehetra zao dia ianao no mandamina azy. Na dia potehinay amin'ny fahotana ihany izao tontolo zao, ny asan'ny tananao, ny olombelona, dia ianao Andriamanitra manam-pahefana amin'ny asan'ny tananao, anao ny tany, anao ny lanitra, anao zao rehetra zao. Tompo mivavaka aminao zahay, ampahirezo mba tsy hanadiny ny fisianao Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Ampahirezo ahatsiaro mandrakariva fa Andriamanitra tianay ianao ka miazona zao rehetra zao. Aza velanao anadino ny fahalebiazanao, ny fahatsaranao. Aza velanao anadino ny famindramponao zahay. Fa toy izao zahay noho ny fahasoavanao. Tahio ny tontolo andronay Tompo, tontolo andro ahatsiarovanay ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao. Misaotra Jesosy. Amen.